Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalala ny eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tena komena aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy ary misaotra anao manokana niaraka aminay ny fidin'izao fandarana vavaka fiambenana izay arahanao eto an'izao misaotra anao mifidy araka aminay androany. Za matoky fa tsy ho faty antoka ianao matoky sy mihina ary avanao malala fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Ny tenako aminao raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe maharetatra amin'ny farany tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, tena resy lahatra amin'izany dia andaontsika hiara iaino ny feon'Andriamanitra eto androany. Fa za mino fa manana ho tenenina aminao Jesosy amin'ny alalan'ny teniny izay ho zaraina eto amin'ity androany tika dia tonga soa dia atao voatsiny efa paketo foana ianao aza miafahafa manondraka commentaire, aza miafahafa miaraka aminay miresadresaka sy miara-miaina sy milomano anatin'izao fandarana izao fa natao antsika rehetrarehetra ity. Tsisy tompony ity fa Jesosy ny tompon'izy ity ka dia tonga soa tsika rehetrarehetra. Arabaina manokana koa ianareo izay niditra voalohany efa paketo raha nambavintsika razana soa Sylvie moa niditra voalohany. Alleluia. Ka ity misy tsodrano nambavy-razana soa Sylvie sy nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, Madagasikara ary any Oman ao amin'ny Isaia 4:1 izay toy izao ny soramandry hoe teny mahafaly fampiononana ny Israely andininy voalohany sy ny faharoa
notsotranao raha nabavy Sylvie androany manao hoe ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo mitoriteny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka azo aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy hovaly ny fahotana rehetra nataony. Haleloia. Vita ny adiny lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Mizahatra tsara ohatran'izany be raha nabavy Sylvie. Inona mezahatra natrehanao mino fa mety mifandray amin'ny fiainanao zany tsodrano raisinao androany eto zany matoa ianao nitafiditra voalohany satria ny tsodrano dia efa voaomana teto ho an'izay tafiditra voalohany dia za koa mitsodrano anao fa vita ny adinao sady voavela ny elokao dia handray avy roa eny ianao zany hoe misy fanonerana tena avy roa eny ataon'Andriamanitra aminao raha nabavy Sylvie ka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra tahiny Jesosy raha nabavy Sylvie any Arabia Saodita lantinirina botina avao ao le avao Liban. Tahiny Jesosy angdirina Andrinasolo France lantinirina botina avao efa andeha teo namintso Macrine Koweït mampionina France Tsirambaramela France Fianaranakoto France Someva France Angèle Pagès France Côte Léonie Arabie Saoudite Tambotry Gilda Koweït Erikarak France Zamina Camaradin Jesosy France Angodrina Rodriguez Arabie Saoudite Boudravolomoine La Réunion Itodra Rousseau France Eliana Miarniana France Erikarak France Andrina Suzel Suisse Marie-Jo États-Unis Miliara Andriamalala Madagascar Kadaka Malala France Artisanat de Madagascar France lantinirina botina avao tena hoe Vergelina France Minisy Matoko France Tory Jesosy mandrakizay Allemagne tonga soa Kekerandrinasolo Madagascar JN Raz salama tompoko zay indray voatafiditra avy aty Madagascar hony izy tonga soa raha lasa raha nabavy Raz tsy fantatra moa fa tena hoe raha lahy ianao sa raha nabavy dia faly zay mahafantatra anao tahiny Jesosy. Raha vavy zany matoa teneniny raha nabavy Marie zao hoe raha vavy malala. Alleloia. Misaotra nareo amin'ny fandraisana ny vahiny raha zana Monika Koweït tonga soa dia tahiny tomposika menakavy raha nabavy izy JN Raz faly be zay mandray anao dia tahiny tompo mialoha anzahatrehitra aloha andalo tsika hivavaka metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra aorian'izay tsika hiainohira sady hanoratra fitsinavana volombelona andalo tsika amerika ty fotoana teo ampelantanan'Andriamanitra zay ataontsika voalohany andao ampandrotsika ny nabavitsika Fianaranakoto izy no hitondratsika manatin'ny vavaka fanombohana Fianaranakoto anao ny fitenenana vavakatsika raha Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra sy manome voninahitra anao indray zay ny amin'ity alina ity raha tafavory eto amin'ity vavaka fiambenana ity dia makasitraka anao zay Jesosy satria mbola nomenao tombonandro heri-tanjaka sy fahasalamana ahafahanay mbola miantso ny anaranao indray dia mametraka izay Jesosy araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ovoany efa mihoatra an'izany zay Andriamanitra ka dia mangataka amin'ny fanahy masinao zay androtsaka Jesosy an'izao fotoana izao ny fanahy masinao ane rotsaka an'izay reto mpanomponao zay mitondra ny teninao ary indrindra ao koa pastera zay zara ny teninao Andriamanitra melabelatra izany teny izany dia ny fanahy masinao ane tompo no anatin'izy ireo ka apiteny lehilahy pastera mba tsy izy sy rehetra ambarany fa ny teninao rery ihany dia ao koa Jesosy ny vahoakanao izay heno izany teny izany ianao koa Jesosy nametraka ny fanahy masinao anatin'izy ireny mba azony mandray sy mitahiry izany teny izany dia satria ny teninao Jesosy dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao dia fiainana ary teninao dia ny teninao dia sakafom-panahy dia mametraka koa izay ho an'ny mivavaka ho an'ny firenena Jesosy ianao koa nandrakotra amin'ny fanahy masina izany mpanomponao izany satria ilaina tokoa izany vavaka izany mba ho an'ny firenenay dia akofy ny fanahy masinao izany mpanomponao izany dia voninahitra dia anao rery ihany amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anjoko Fianaranakotsika tao anatin'izay vavaka mamy izay noentiny tamintsika izay. Halleluia. Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana zoko Fianaranakoto.
I Jesosy ihany koa i Rolianisha Allemagne, Jesosy Noeriko Koweït, Thierry Albenja France, Andouandry France, Nambintsoumakrina Koweït, Kota Léonie Arabie Saoudite. Tonga soa isika mianakavy. Alléluia. Mbola misy ka eo ambanimbany eo. Tianarako Toarzaka France, Kadakamala France, Kotanila Belgique. Tainy tompontsika mianakavy. Alléluia. Dia maretatra amin'ny farany daholo tompoko. Andefa hira ao anatin'ny fandefasana ny hira nareo afaka manoratra tsika dia tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra, tsy maintsy ataontsika misandratra eto Andriamanitra. Alléluia. Ka ao anatin'ny tery nareo afaka manoratra inona no nataon'Andriamanitra taminareo, inona zava-mahagaga, inona zavatra mahafaly nataon'Andriamanitra taminareo. Alléluia. Ebe manambotsoa France, Rantareva Risalina Madagasikara, soa meva France, tonga soa ianareo. Ny any zavatra hijoko afombelona aminareo dia izao. Nisy fotoana nisy olona zay mitoejaza. Rehefa nitoejaza izy dia nentina mibavaka. Dia mba nanontany azy aho hoe inona ho any irinao? Vavy sa lahy? Alleluia. Dia lahy hozy izy. Mba eto mibavaka hozy izy mba ho lahy dia nentina mibavaka. Alleluia. Nentina mibavaka ary voninahitry n'Andriamanitra rehefa nentina mibavaka aty aoriana amin'izay dia lahy ilay zanany. Alleluia. Io tsy mitovy amin'ilay hitantsika nalaza be tamin'ny tele hoe avadika ny hoe vavy dia avadika lahy, fa tena vonin-tsaika mihitsy ilay zaza dia izay mifaniriana eo mba tena entina mibavaka, ametra-tanana, tsy ametra-tanana fa nentina mibavaka, tsy moa en ligne, nentina mibavaka dia lahy ilay zaza. Faly be mihitsy. Izay mba hijoko afombelona amin'izay tena faly ahako. Misy zavatra iray koa mahakasika kely ny foko ary ho tanterahana izy ity. Misy olona any Madagasikara mpanaraka antsika tsy indraindray eto ihany izy ngambany. Fa voakasika be rehefa niteneny fa nalefa aty ny zanany no tsaboana. Rehefa nalefa aty ny zanany no tsaboana, ho tsabon'ny dokotera. Dia izao mba fandraisan-dahatra izy mivady. Aleo mba entina kely any amin'ny akiradio. Alléluia. Aleo mba entina kely any amin'ny akiradio ametra-tanana. Ankoatra ilay fitsaboana, andehanana lavitra be ho an'ny ataon'ny dokotera zany dia izay koa mba finoan'izy ireo andao mba ametra-tanana. Dia voakasika kely mihitsy mifonay mivady satria nieritreritra hoe firy moa zany mba isan'ny olona mitory teniny eto amin'ny tambajotra serasera eto. Fa tena ny ankavia mihitsy ny olona izay tokony andraikitra mba ampiona antsika amin'io zaza io. Alléluia. Ary izaho mihitsy matoky fa tena ilay finoana ilay olona tsy dia tena hoe izaho fa ilay finoan'ilay olona mihitsy hoe tena dia ao anatin'izay amin'izay mpametra-tanana tena mametra-tanana amin'ny finoana be koa. Tena hoy Jesosy hoe finoanao no nahavonjy anao. Alléluia. Finoanao no nahasitrana anao. Dia mba faly zany mizarazara aminareo mba en ligne kely mba tsy dia makaiza eto tsika fa mba tsy indraindray mba eto tsika isan'andro mba misy olona 7-8 eto fa mba misy finoana ohatr'izany ao ambadiky ny olona raha hoentiny eto amintsika eto ilay zaza dia sitrana. Alléluia. Izay mba nahakasika kely na tamin'ity androany ity dia ijoroko vavolombelona aminareo dia miko vaovao ihany nareo aoriana momba an'izay. Alléluia. Fa tsy maintsy hisy vaovao izay. Tsy possible tsy hisy vaovao zany fa tsy maintsy hisy vaovao. Anjaranareo zao no miteny inona ay dia aniversera ny zanako androany. Aniversera finoana androany misaotra anareo tamin'ny firarian-tsoa rehetrarehetra. Faly be mihitsy finoana nahita ny firarian-tsoa rehetrarehetra. Nataony J'adore tsirairay avy efa manana compte Facebook finoana 15 ans androany finoana. Dia nataony J'adore tsirairay avy ny commentaire anareo any. Nareo amin'ny groupe andefasany clip vocal rehefa avy eo fankasitrahanareo tamin'ny teny mamy. Fa faly be mihitsy ny finoana dia niara-faly izay ilay hariva teo avy niasa. Nanao fety teo dia natsiaro anareo dia misaotra indrindra ny firarian-tsoa fa voarainay avokoa rehetrarehetra ireny dia voarainy finoana indrindra. Dia Andriamanitra ny amalifity anareo tsirairay avy dia manoroka mamy anareo ny finoana kelinay zanakay vavy Aivo, neny raivo kelinay 5 ambin'ny folo taona androany. Tainy Jesosy Rantanina Marisalina Madagasikara,
Eliana miarina efa teneniko teo na chimie Koweïty filanako efa teneniko teo Angelina Rodriguez efa teneniko teo izy koa Marijo lampitiny ambotona aveo voatempo teo daholo zany a Alléluia misaotra anareo rehetrarehetra aja-tombona Allemagne mbola tsy narapaiko teo tonga soa zao ary eno iritsika dia ao anatin'ilay hira afaka manoratra nareo inona ny fahasoavan'Andriamanitra no raisinareo ovakitsika eto rehefa avy eo mino finaritra daholo ary tsika mianakavy amen. Jesus, zanirano masoko tsy mijatra manakotsa bitavako fa adiria isanandro nijapiaina nato mandafoay tena resy ao Jesus kamilana Ireia kamuti katsuamilana Fikiru asinungi katsinelana Fantasanau Jesus Sioi Pasina adamai Halleluia tsy ireritsony tsy ireritsony koa ianao tsy ho ireritsony isika
manana an Jesosy tsika tsisy mahakivy atsika izany mahireza daholo dia tahiny tompo isika mianakavy. Halleloia. Hiditra amin'ny toritentsika rehefa avy ao. Halleloia. Andao aloha maky fijona vavolombelona anareo hoy izy nambiny tsomakirinina misaotra anareo sahady tokony fo tamin'ny fito ao izy androany tamin'ny fitory fa resy tory dia tamin'ny sivy ora sasany vao tafafo nefa ny patron rehefa mifoha tamin'ny dimy dia tsy bedy izy no ny fahasoavan'Andriamanitra. Milefitra ao ireo patron anareo ireo fa eo Jehovah. Halleloia. Aizy zato taloha fa tena mamonika ireo fa milefitra eo anatrehan'Andriamanitra. Tahiny tompo raha Alain asan'ny apôstôly Madagasikara $100 Jesosy Koety tahiny Jesosy ihany koa. Izy koa ny nanoratra tahiny tompo Marie Natiana Kanada. Misaotra an Jesosy izy toty fa mbola nomeny famondrapo sy fahavelomana anio. Halleloia. Amen. Jesosy mpandresy Madagasikara tonga soa. Ozy izy ajadomona hoe teraina Jesosy fa za tena nivavaka nangataka tamin'i Jesosy mba tsy any amin'ny ville ntsony le zanako mahazo toerana anaovana stage na dia any ara no tiany fa mba aty akaikinay. Halleloia. Dia tena namaly vavaka Jesosy fa nahazo eto akaikinay 5 minutes mandeha tongotra eo amin'ny mairie. Dia sady tiany le zanako le ao satria tsy ohatra be amin'ny daholo le olona ao moa le olona koa faly aminy satria izy ireo hoe zay vao manisy stagiaire mahay mitape dito aingana dia vita aloha foana ny asa dia mody aloha foana izy tsy miandry lera voninahitra ho an'i Jesosy irery. Amen. Tena izay rininy fotsika ataon'Andriamanitra mahafinaritra Jesosy. Tena Père Savako Koety misaotra ireo amin'ny firarian-tsoa. Halleloia. Misaotra an'Andriamanitra izy Lina ary ty zanay de Madagasikara fa dia mbola afaka nanao ny asany androany akiavitra dia nomeny nahafahana tanteraka ny asa mandraray isan'andro nomeny hery. Halleloia. Misaotra Jesosy malala ozy Lina. Halleloia. Makasitraka. Misaotra Rozy Minata amin'ny firaritsoany finoana. Halleloia. Tena resy amin'ny fitiavan'i Jesosy fa nisy asany devonana elina fa tena ampirona be nandroako azy tamin'ny anaran'i Jesosy fa tonga tena anjavona ary nisy fifaliana avy tanaty. Halleloia izany ro lianisa. Amen. Dia Jesosy fa nana rendez-vous Eden tamin'ny neurologue androany dia vao nijery azy le dokotera dia hitany hoe zaza salama tsara sady marani-tsaina tsara miresaka tsara. Halleloia. Bravo Eden. Misaotra an Jesosy. Halleloia. Misaotra an Jesosy fa naveriny tamin'ny asako taloha indray za nahitra ny 2 ans lasa zay fa niala tamin'ny asa 2 taona lasa zay le asa zany tsy teo intsony dia androany verina indray 2 taona aty arina verina ny asa. Halleloia. So dia tokony manao koa le tsodrano teo verina amin'ny loany vita ny ady ahoana le tsodrano ranabavitsika ndao zaraina aminao le tsodrano teo zaraina amin'ny bodo nirina ravololomboany raha mety raha zana sosity vidy andao androratsika kely amin'le izy Isaia firy moa izy teo. Isaia firy moa ny tsodrano efa tsy eto tsony le izy Isaia fa ngatadidiko tsony le tsodrano teo fa mivadika ny baiboliko. Isaia fa efapolo moa sa Isaia firy tena marina raha tadidiko tsony tadidiko tsony le tsodrano teo fa zao le teny hoe vita ny ady lazao amin'ny oloko ampinoany ny oloko izy Isaia fa efapolo zay ve ampinoany ny oloko Andriamanitra reo mety hoe teny somafaly amin'ny Jesosy ka lazao amin'ny vita ny adiny sady voavelany ny elony. Halleloia. Sady efa nandray indroeny tamin'ny tanany Jehova izy hovalinao fahotana rehetra natao mety tokony anao koa zay tsodrano zay vita ny ady zany verina 2 taona. Halleloia. Mahafinaritra zany. Tena Jesosy malala fa vita somatsara ny journée izy someva mahafinaritra ny tompontsika. Halleloia. Tena Jesosy milamina tsara ny tontolo andro androany no Jesosy io $100. Halleloia. Maina izako Aingodina Rodriguez jarena Jesosy fa nomeny patron vera enina ary maso foanareo nomeny patron vera enina mbola narikapito indray za androany sy vilia baolina 2 ary fibatana vilany 4 mbola bababe daholo dia indraisiko ihany le fibatana
resaka ilay fivavahana vilany fa kristianina tsy mandafanomezana fibatana vilany ve tianao tenenina misaotra an' Jesosy foana amin'ny fahitam-pity halleloia raiso fa kristianina tsy mandafanomezana amen misaotra an' Jesosy malala fisaka eo mitsodrano pastera hoe voasina ny comptenareo amin'ny terinandro ity dia ataoko amaina be foana voasina satria pastefa naniry vola indray ny compteko saotra Jesosy malala ny fitiavanao halleloia nisy vola tonga ho azy indray zany tao ho an'i Jesosy ny voninahitra mamatsy ny Andriamanitsika isaorina ny tompo fa nilamina tsara ny journée teo foana izy mahafinaritra ireo izy lamitenabotona avao halleloia amen zany ry havana malala tahiny Jesosy faly raha heritovo France saotra an' Jesosy isan'andro tamin'ny fiarovany anay halleloia hozy izy neny Charline amen tarihan Jesosy fa nilamina ny androko androana izy marina tiana ny tontolo androko androana izy tojo isaorako Jesosy fananana fotoana ny rahana nandedesy ny sakafo tamin'ny ankonana nihinana glasy sy ny sisa androany fa tsahany asa sady afaka naraka kiavitra saky Getsemane ihany koa dia tena faly sady nisy fotoana malalaka adiny iray teo nampaherezana olona kivy be zay dia nahery izy taorina zay halleloia tsara zany mandray ny postan'ny fiasana zany raha latojo mampahery mahafinaritra be zany toy izy fa tsara mahereza mahereza amin'ny asan'ny tompo zay ny fizonava volombelona fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra avy tamintsika rehetrarehetra averintsika ho an'i Jesosy ny voninahitra tsipitsika eo amin'ny seza fiandrianana ny tongotra seza fiandrianana sady voninahitra iny fandresenao iny tsy anao fa an'i Jesosy halleloia iny fahasoavana andraisinao iny avy tamin'i Jesosy iny tsy avy amin'ny herinao na nitanjaka ao ndao metsika voninahitra izy ary ika halleloitsika halleloia ndao atsika ianao tenin'Andriamanitra mpandrotsika vatrandrana mbapisika berta avany Koweity izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra aorina ny tenin'Andriamanitra zay hoentina dia ohatra mahazatra ihany miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ny tompona namba berta anao ny fitenenana halleloia mankasitraka pastera mampandroso manome fitenenana tahiny Jesosy ianareo mianakavy kely tahiny tompo koa antsika rehetrarehetra izay tonga manatrika amin'ny alalan'izao fandaharana aty radio Andramoka izao ny ten'Andriamanitra iarahantsika androany ry havana ary raisiko fahasoavana ho ahy koa no zarazany ten'Andriamanitra izany dia ho hitantsika ao anatin'ny bokin'ny salamo faharaiky amby roapolo amby zato raisintsika mamaky amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahavalo salamo faharaiky amby roapolo amby zato raisintsika mamaky amin'ny andininy voalohany miafara amin'ny andininy fahavalo ny soramandreo ambony fatokany izay manana an Jehova ho mpiaro azy firana fiakarana vakteny amin'ny anaran'i Jesosy manompi ny masoko ho amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany tsy mba havela ny hangozogozo ane ny tongotrao tsy ho rendremana ene ny mpiaro anao indro tsy matory na rendremana ny mpiaro ny Israely Jehova no mpiaro anao Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao ny masoandro tsy mba halemy noho ny andro ary ny volana noho ny alina Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fananao izy Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay Alleluia amen izao ten'Andriamanitra zao ry havana malala dia ny ten'Andriamanitra izay nisoratany Davida mpaminany ny ten'Andriamanitra izay fatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy araky ny soramandreo ambony atsika rehetrarehetra ry havana dia tokony hanana fanantenana fatokina an Jehova fa izy no hiaroantsika ary tsy hananantsika ny fo feno fisalasalana rehefa mandray any ilay Jehova Andriamanitra isika miteny amintsika ny ten'Andriamanitra manao hoe manompi ny masoko ho eo an-tondrombohitra avy aiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany
mampaheritsika rehetrarehetra ry havana malala izao tenin'Andriamanitra izao, ary efa miharihary fa ho fahatokiana ny fananana ny ilay Jehovah Andriamanitra ho mpiaro azy, mpiaro anao izao tenin'Andriamanitra izao. Efa fantatsika miharihary havana fa ilay Jehovah Andriamanitra no maefa ny zavatra rehetra, ary ilay Jehovah Andriamanitra no tsy hamelantsika hanana fangozohozoana eo amin'ny tongotratsika. Misy fotoana tsika ry havana dia manana ny zavatra izay ao anatin'ny saintsika, malasa ny eritreritsika, ary mety manana ny fahakiviana tsy indraindray. Kanefa efa miteny amintsika ilay tenin'Andriamanitra fa izy no hampaheritsika, izy no hompiarotsika, ary tsy ho rendremana ny mpiarotsika ry havana, ary tsy matory ny mpiarotsika ry havana, satria isika dia tahaka ny Israely, tokony hanana fiarovana, ho fialofana, ary ho masoandro tsy mety halemy noho ny andro, ary ny volana noho ny alina. Aleluia! Raha manana ny fahatokiana mandrakariva fa ilay Jehovah no mpiarotsika ry havana malala, dia manana fameripiratana mandrakariva ny mombatsika rehetrarehetra, ary manana ny fandresena mandrakariva ny momba atsika rehetrarehetra, satria efa mitoky hatrany na ino hidona na ino ny mihatra, dia ilay Jehovah Andriamanitra no andry izay ialofantsika tsirairay avy. Aleluia! Ary tsy rendremana na matory ilay Jehovah Andriamanitra ry havana, fa mijery ary mitantana antsika rehetrarehetra, ary manana ny faharetana mandrakariva ny amin'ny fitantanany antsika tsirairay avy. Hiaro antsika mandrakariva ry havana malala, ary manolotra ny amin'izay tsy fantatsika ilay Jehovah Andriamanitra ry havana, satria araka ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fihevitrareo tsy fihevitro, ny lalànareo tsy mba lalako. Ny amin'ny fotoana izay eritreretantsika dia misy fotoana antsika manana farerahana, manana ny fisalasalana, fa tsy eo anelantsika ilay Jehovah Andriamanitra. Kanefa ry havana, mifanohitra ny amin'izay ny eritreritr'Andriamanitra, ny amin'ny fijereny antsika sy ny fitantanany antsika tsirairay avy, ka matoa izao atsika rehetrarehetra ho tonga ny olony, ny ondriny, ary hanana fahatokiana azy mandrakariva. Raha mbola mijery ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny bokin'ny Samuela faharoa isika ry havana, bokin'ny Samuela faharoa, toko 2:22, milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ka hoy izy, Jehovah no harambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolambiko izy no ialofako, ampingako sy tandroko famonjena izy, ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako. Ny mpamonjy ahy mahafaka ahy amin'ny fampahoriana ianao. Mbola nananany Davida firehirehana hatrany ry havana malala, fa Jehovah no harambato sy batery fiarovana ho azy.
dia tokony hanana firehirehana ny amin'ny alalan'ny fananana ilay Jehovahandriamanitra koa sika ry havana malala. Izy no harambatintsika sy fiarovana ho antsika ary ho mpamonjy ho antsika tsirairay avy. Dia manana hery, manana fahatokiana, manana fampanantenana fa tia namandrakariva ilay Jehovahandriamanitra ary mitantana mandrakariva eo ankavanany ilay Jehovahandriamanitra satria namiditra isika raha mivoaka dia eo ankaikintsika foana ilay Jehovahandriamanitra. Mitantana antsika foana ilay Jehovahandriamanitra ary tsy avelany ho reraka na ho resy ny amin'ny androm-piainantsika rehetrarehetra noho ny fahatokiantsika fa ananantsika ao anatintsika ny fiarahana eo amin'ny Jehovahandriamanitra. Izay ny ten'Andriamanitra izay nentiko teto androany ry havana dia mampaherentsika rehetrarehetra, raison sinoana ny amin'ny fanantenana famombana mandrakarivana miditra na mivoaka ilay Jehovahandriamanitra ry havana. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ho antsika fosa ny fiadanana. Tiantsika Jesosy. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Berta fanata izay toriteny izay. Andriamanitra manan-kerim-pahasoavana ny malifitianao mitombosa dia mitombofa soavana hatrany hatrany ranaba Berta tamin'ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra nonitra ny fotoana lany sy ny harerahana ny torimaso tsy ampy vokatry ny fanomanana izany tenin'Andriamanitra izany. Mankasitraka indrindra dia tahin'ny tompo. Halleluia. Hoy izy ranabavy ama teo ny hitako farany teo hoe ny anao izy tsy voavaky dia mba sorata eo averiny soratanao ilay izy dia verenako vakiana mialatsiny fa masoko koa efa tsy dia ao tsara dia misy mety voadingana ny soratra ireo ny ambony eny ianana tsy indrindra. Tahiny Jesosy daholo isika mianakavy nanoratra ny verina nanoratra ve iamo jereko any ambanimbany ihany elohan'ny anomboantsika. Ohatrany tsy hitako tsony. Tsy nanoratra tsony iama fa dia mialatsiny tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Salamy 120 manontolo novakindrana bavibeta androany ny fampahirezana. Aminaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe fahatokiany izay manana ny Jehova ho mpiaro azy. Manana ny Jehova ho mpiaro azy zany dia manana izay toky izay afaka manana toky. Ohatr'izao ny tokony ny olona manana ny Jehova ho mpiaro azy. Manompo masoka eny an-tendrombohitra avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozana eny tongotrao. Tsy ho rendrehana eny mpiaro anao. Eny, tsy matorina rendrehana ny mpiaro anao ry Israely. Ny mpiaron'ny Israely. Jehova ny mpiaro anao. Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro dia tsy mba menanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Isaky ny mitolena izy ity dia misy tantara amin'ny baiboly anankiray foana tonga tantaraiko anareo. Resaka kely momba an'iny fotsiny aho izay mety mbola tsy nahare fa ve hivadika zavatra satria mety ozy nareo izay foana koa ny telen'Andala-radio isaky ny toriteny io fa teto ry havana dia Davida mpanjaka ny teny nanao hoe manompo masoka eny an-tendrombohitra avaiza moa famonjena. Avaiza moa famonjena. Rehefa misy vahaolana eo amintsika, rehefa misy olana mantsy misy olana eo amintsika dia miezaka mitady vahaolana avy amin'ny lafo valy rehetrarehetra isika. Afiatsy ve io vahaolana io? Sao dia afiato, sao dia afiato, sao dia vao amin'ny dadato, sao dia vao amin'ny patron, sao dia afiato amin'ny fianakaviana isan-karazany sy ny sisa avaiza ny famonjena. Misy fotoana tsy avaiza tsy avy amin'ny eritreretinao ireo mihitsy ny vahaolana. Tsy takatry ny sainao mihitsy hoe avaiza tokoa ary ny misy fotoana tsika manoloana ny olana dia tsy mahavita ny intsova dia mieritreritra sisa hoe
ahoana re ny ampivahany ty olona za ohatra zany misy fotoana rehefa mandalo ady a dia zao ny fanontaniana mba apetrako io zao tsy maintsy hiva aleloia zaho matoky loha hoe za rehefa mandalo ady a dia tsy maintsy hiva io olana io misy olana tsy maintsy hiva io olana io fa zao foana mivantiko hoe inona ndray ary zao mba hevitra mahany Jehovah io za tsy mitady hevitra tsy tiako izay atao za tsy mahita hevitra fa zao foana mifantiko hoe vao mipoitra le olana geza le olana fa zay ahoana ndray ary re zao no amahany Jehovah io vao aingana kely tamin'ny volana Desambra iny aho dia naray taratasy naray tsy taratasy tsy moa voaleo atao dia any amin'ny compte bancaire anay a tonga dia misy volana nasoran'ny fanjakana nasoran'ny fanjakana le izy a gagabe vola inona ary ty nasoran'ny fanjakana tonga dia miala ao anatin'ny compte ay le izy ty a misy tomobile nay taloha tany amin'ny 2018 tany ngambany namidy taman'olona le izy dia tsy nataon'le olona mutation tsy navadiny tamin'ny anara nefany a sy mba le tomobile taty ariny dia navelany teo amin'ny parking privé reny dia navelany tao dia efa ela be mipetraka teo le tomobile dia rehefa jeren'ny fanjakana amin'ny anarako dia nandefasana dia davina zay nisy azy efa mivila trano sy ny sisa dia anerindrareto dia nisy volana esorina ary le volana esorina fiandohana fotsiny efa nandefa lista ohatra zany amin'izay izy a lista ny vola hiala sy ny fanazavana momba ny vorety tamin'izao a parking zao a frais-ana enlèvement ohatra zao a fourrière ohatra zao a tena vola tsy fitokotsoforoana tokony hiala niezaka ihany any teny hoe zao sy zao dia taratasy nefa misy partina taratasy efa tsy hita ntsony efa ela loatra le izy tsy hitako ntsony le dossier avay zary ny famonjenao ampity vita fandary loatra zay andeha atory a dia rehefa misy hoe dia misy tolotsain'Andriamanitra zay re avay zany famonjena dia avy amin'izao lasa nanao lettre rédiger lettre anankiray zay ahako dia tonga dia satria le dossier efa ny amin'ny huissier dia asiako lettre nanao lettre ahako dia sady nasiako fanajana be tena reky mihitsy ny tolona fanamasina saina e nandefa le taratasy dia andefako any amin'le huissier voaraiko izy fa ekeko raha manana dossier misy dossier angatahany zay zany tsy hitako ntsony nefa zay taratasy zay fa dia osotsiny a Jesoa navariako le olona tsy hitako ntsony tompoko fa tena angavy amoramporareo fa tena tsy anatsona hoe tomobile io mary nefa tena asiako soratako teo voninahitra n'Andriamanitra mandraky tiana zany tsy mahare momba n'le izy ntsony aloha efa volana avril tsika zao alleloia misy fotoana tsika misy olana tsy fantatsika ntsony ay zary ny famonjenana izy ity lany aiky tsika mitady vaholana misy fotoana Davida any amin'ny Samuel voalohany fa tiatsika ty efa toriketo foana izy ty matetika fa mbola toriketo indray androany resaka maky ten'Andriamanitra Samuel voalohany a toko fa 7:30 ny toeran'ny Davida tany amin'ny hevitra Zifa sy Maona ary ny hevitra nataon'ny Zifita azahoany Saoly azy amin'ny anaran'i Jesosy Samuel voalohany toko fa 7:30 ary hitan'ny Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy fa Davida dia tany amin'ny hevitra Zifa tany anaty ala ary Jonatana zanaky Saoly niaingaka nakany amin'ny Davida tanaraka nampahery ny tanany tamin'Andriamanitra ary izy tamin'ny Davida aza matahotra fa tsy azo anao ny tanan'ny Saoly raiko fa ianao no mpanjaka amin'ny Israely ary zaho no manarakaraka anao ary fantatry Saoly raiko kokoa zany mahafinaritra aloha teto fa na dia efa ny anaty ady ary Davida dia tonga any Solomon i Jonathan ampahery azy ary hitondra teny faminaniana fa izy nge tsy ho faty izy ny anjaka olona anjaka zany tsisy matoto manjaka ndika anjany zany a ny adiny Davida ao tsy afaty azy na dia hitady ny ainy aza Saoly mahafinaritra mandray zany hoe anaty ady ianao a misy olona mifofo ny ainao fa misy olona alefa n'Andriamanitra alleloia
hiteny aminao hoe ianao ny anjaka dika zany ianao tsy ho faty eo ianao. Alleloia. Zany hoe ninninina zany zavatra mitranga ny fiafaran'ny film, ny fiafaran'ny tantarantsary efa fantatrao. Efa teny akanareo foana fa za olona tena tsy de mataty mitaitaina ako hatramin'izay. Fragile kely ny foko, tsy de mazaka an'le mitaitaina za tsy de tiako mihitsy ravana surprise be zany na zavatra mampitaitaina. De za taloha rehefa mijery film tamin'izany cassette vidéo reny mijerina film magnétoscope. De rehefa mijery film de raha vitako mampitaitaina be le izy hoe ho faty le rôle de zao ny ataoko avanceko aloha iny film iny de jereko any amin'ny aloha kely ny farany. Ka raha vao aloha kely ny farany iny le rôle le teo zany mety hoe tapatanana tapatongotra fa izy velo iny miakatra ny soratra de zao zay fotsiny tiako hita tsy maty izy aloha. Halleloia. De averiko any amin'ny voalohany amin'izay le film de mijery amin'izay za de mahafinaritra tsy mitaitaina be tsony hoe ho faty io na de efa tena misy de efa tady ho faty ary izy tsy mitaitaina. Jereko fotsiny sisa le film mety ho gaga hoe de tsisy tsirony le izy za mahita tsirony amin'le izy zay mitrangy eo amin'izay jereko tsara izy misy vovony efa tady ho faty mihitsy fa zao fotsiny fantatra tsy maty izy. Hitako ny farany io fa tsy maty. Ohatra zany ny tantaran'i David eto. Jonathan ny teny taminy nampahery ny tanany aza kivy ianao fa ianao anjaka. Za koa mampahery anao androany mety mandalo ady be mihitsy ianao zao de mampitaitaina anao io fa za miteny anao raha mifikitra amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao ny farany io efa fantatra fa mpandresy ianao ny farany io ange efa fantatra fa mpandresy ianao. Amen. Tamin'ny Titanic iny tena nalahelo mihitsy nalahelo mihitsy tamin'ny Titanic iny hoe maty ny rôle. Ka le fitaitaina tsy tojo ino le tsy spain sao tsy zakako tsy tiako mitaitaina amin'iny fa avy eo amin'izay efa tonga de mahafinaritra fotsiny sisa mijery mahita fahafinaritra mijery le film fantatra hoe tsy maty zay fotsiny tsy maty izy zay ny farany tsy maty. David eto ninninina zany zavatra ohatrehan'ny David efa courage hoe David hoe zay ny tsodrano azoko mbola anjaka i Jonathan manarakaraka anahy tsara nge zany ray avana. Etoko ampaherezana anao fa raha mandalo ady ianao androany ady mafy be mihitsy io tena teneniko anao anampy ny isan'ny ady efa nataonao io, anampy ny isan'ny ady efa nalovanao io de le hitenenanao hoe nandresa tamin'ity ady ty zao ny nataon'i Jehovah tamin'ity. Halleloia. Rehefa manoloana ady de aza hoe ahoana le zao ny ataon'Andriamanitra manana izy ity fa ny zavatra azo antoka aloha hiva izy ity fa le fomba ataon'Andriamanitra mihitsy tsy haitsika. Halleloia. Ajanontsika eny amin'iny ary niakana any amin'ny Saoly ny tany Gibeany izy vita ka natao hoe tsy mierany aminay eny nisy nitoroka zany David teto. David zany mba miafina nefa natorin'ny Zivita tamin'ny Saoly ary inge izy miafina ankehitriny mpanjaka izy araka amin'ny fanirian'ny fona hoidina de midina ianao fa azonay atolotra eo an-tanàn'ny mpanjaka izy. Reto Zivita reto de olona tsy nino an'Andriamanitra, tsy nino an'Andriamanitra satria zao David ange omban'Andriamanitra. Ny tantaran'i David ange fa fantatra fa nomban'Andriamanitra manomboka tany amin'ny adiny tamin'ny liona sy ny bera tany amin'ny Goliata tany amin'ny fitarihan-tafika de fantatra voaporofo fa nomban'Andriamanitra, nomban'ny tanàn'Andriamanitra David. Iza amin'ny Zivita ny anolotra ny David eo anatrehany sy mpanjaka nefa David aiza eo an-tanàn'Andriamanitra. Misy marombaka sy ampelantanako fa hozy Jehovah. Ianao niza mety hiteny hoe atolotra. Misy olona any manana eritreritra misy fa tompony fiainanao io tompony fiainantsika io de hiteny fotsiny aho fa atolotra anao io ataontsika ny mombany io karakaraintsika io azafady aminao président ozy izy le iry zay tsy afaka nolotra ny David eo an-tanan'ny Saoly zany niza satria eo an-tanan'i Jehovah David. Halleloia. Za mampahery anao androany tsisy marombaka anao tanàn'Andriamanitra zany lainky zany olona miambo zany eo fa atolotra eo an-tananao io ohatrindreny hoe anazy le fiainan'i David eo am-pitana zany David de zay tiany atao zany ny atao fa mpanaterana bokady
ianao io ry marizôry tojo ry lantinitsy afaka manolotra anao zany nga ianao objet nga ianao zavatra nga ianao ty stylotika hoe ty stylo ty de atolotra tananao zanak'Andriamanitra ngenao eo an-tanan'Andriamanitra ngenao sao de tsy fantatry ny fahavalinao ary zany ary sao de tsy fantatro koa zany an-tanan'Andriamanitra ianao de iza le anolotra anao an-tanan'izy ny fangalananao ny tanan'Andriamanitra zany de zavatra efa sary tsy vity zany alleloia ry zany ry marina ty anahy alleloia de hoy zao le hotahiny Jehovah ianareo fa ianareo namindra fo tamiko zany ny olona rehefa ilan'ny tanan'Andriamanitra tsy mitoky amin'Andriamanitra tso fa itoky amin'ny tsy vita masina ianareo mandeha ny heverindray ka tsongoy tsara ny dia ary fataro tsara zay nahita azy tany fa manao saina lalina de lalina hono izy zay ke tena hoe David ange fantatry ny olona tsenjery fa manao saina lalina zany olona intelligent zany olona matsiro saina tsy mora azo azy fotsiny zany ary fantatry David ange ny olona miady aminy fantatry David ange ny qualité azafady fantatry Saoly ange ny qualité an'ny fahavaliny izy amonina amin'ny sainan'ny David Jehovah alleluia fa nan'Andriamanitra no ataoniko fa nan'Andriamanitra ange eo amin'ny David zay ataony David tompoko tolo-tsain'Andriamanitra daholo ary David ny olona mpanontany an'Andriamanitra isaky ny hetsika sy ny dingana zay ataony de hoy sao le matsiro saina be ny lalina de lalina fisaina ka ny fisainan'i Jehovah mihitsy ny lalina de lalina de ny fisainan'i David nataony mifanaraka amin'ny fisainan'i Jehovah alleloia manafatra zany Saoly samy miseho mahalala ny David rehetra ny Jivita mieritreritra fa mifantatra ny David de anolotra azy eo amin'izao le faible be iny Saoly ne manafatra ny Jivita tandremo matsiro saina be iny zare samy miambo mafantatra ny David daholo reto olona reto tsisy mahalala ny David nefa na de ray azy Jehovah rery ihany no mahafantatra ny David sy mahafantatra no ataony amin'ny David ko izao sy fantaro tsara ny fierena zay ireny de veleny ty amiko zany hoe laza marimarina efa nisy détective privé tam'izany mijery manara-dia mitsongo dian'ny David de ary za de hiaraka aminareo ko raha mitoetra amin'ny tany izy de diaviko eran'ny arivon'ny jody rehetra raha moka teny mihitsy zany Saoly fanambola aiza koa misy an'i David de mitediavina naiza tsy maintsy hitany de nainginakany zifa ireo ialohan'ny Saoly fa David sy ny olona de tany amin'ny efitry mona tamin'ny tany ay atsimony efitra atao aza lambo sava ao zany David ny tany moa am'izany tsy ngezabe nge zany tany zany périmètre zany tsy ngezabe nge zany velara-tany hoe itadiavana David zany reavany tsy de ngeza zany raha nisan'ny olona tsy de ngeza zany toerany zany azo atao tsara zany manao sava ao mitady an'i David ary David tsy manderery fa miaraka amin'ny olony zany hoe ohatrindreny manaraka dahalo reny nge zany azo atao tsara ny manaraka an'i David ary nandeha Saoly sy ny mpanompony hitady azy ary nolazainy tamin'i David zany ka de nidina tany amin'ny aram-bato izy ka nitoetra tao amin'ny efitry maona ary nireny Saoly zany de nensika David tany efitry maona izy zany netery ny nitombony renseignement azony Saoly de ny localisé any toerana nisy an'i David zay fiainana tsy maintsy misy zay io tsy misy mihitsy hoe ataon'Andriamanitra le nidadasika kokoa ndray le tany io tsy maintsy misy io tsy maintsy metery io ny ilantsika ny herin'Andriamanitra nge lavany arakaraka manomboka mahateriny ka manomboka mitady ho tratra avaiza ary ny famonjenanao ianao nge tsy maintsy ho tratra raha zao no mitoy savao ange io olona be dehibe nge no mitady olona be dehibe eo indrindra milanany salamy faraiky amby roapolo amby zato manompo masoko eny tendrombohitra metery ny lalana avaizary ny famonjena ho aizary tery ange ty tany itsoahako ty ozy David avaizary ny famonjena ary zao tokoa ny zavatra nitranga ary Saoly na de tamin'ny ilany tendrombohitra iray fa David sy ny olony kosa tamin'ny ilany ary niezaka mafy andositra David no nitaony an'i Saoly fa io tsy vitan'ny heritsika tsony na nitanjatsika na hiezaka taky ny ahoana ary tsika David ange raha mihoatra amin'ny Saoly ravana David anona
Davida reraka, Davida tsy ampy toromaso. Zany ange ataon'ny olona mitsoka daholo e. Tsy ampy toromaso, tsy ampy sakafo, reraka, miatsaina. Tsy tovy amin'ny olona mandeha soavaly, sy mpanjaka, sy misy mpanohana manome renseignement sisa sy ny sisa, misakafo sy mihinana isaky ny matsiaro. Zany ny Saoly. Fa zany teny anao. Zany ny zavatra niainan'i Davida. Fa ny ampy Jehova fotsiny. Zany ny zava-dehibe ananantsika an'Andriamanitra. Zany ny mahazava-dehibe rahantsika amin'Andriamanitra rehefa reraka sinoana sy tsy ampy toromaso tsika, faible tsika. Fa raha zao koa tsika tsy manana an Jehova, metery ao itoerana itadiavana io. Ny renseignement mivoaka aiza indray zareo ary. Ny mpanompo ny devoly nge revana be dehibe, anenjika tsika mpanompon'Andriamanitra. Tsy mahay tsotratra ao amin'ny akodim-biranao ihany tsika, fa eo amin'izay nilantsika ny Jehova. Eo ny tombony ananantsika ny Jehova. Ary zany tena anao, mila mivavaka ianao. Anaty problème ianao, tsy vita ny herinao sy ny tanjaka ohatriny nitsoka ny problème. Fa tsy maintsy tratra ny problème io ianao. Tsy hoe manozona anao akory. Fa na hitsoka izy ianao, na hitsoka izy, tsy maintsy voadidina ihany ny efaranao raha ito hitsoka eo foana. Fa Davida noho ny tahony an'Saoly, fa noho ny Saoly sy ny olony, saika nodidina ny Davida sy ny olony sambotra azy. Efa voadidina, efa niomana. Tsy afaka mitsoka tsony Davida. Tsy afaka mitsoka tsony. Eo ambony tendrombohitra anankiray, eo zany ny ady misy eo. Tsy afaka mitsoka makaiza tsony. Io, avy eny amin'ny efitra aloha dia nandeha nitsoka. Dia niakatra teo tendrombohitra. Eo tendrombohitra, voadidina ny tendrombohitra. Ho aiza tsony ary. Anidina ve? Hiady tany levenana ve? Ozy amin'izay Davida na Psalamy 119 nanompo masika ny tendrombohitra. Avaiza moa ny famonjena. Aiza tsony rahalahy. Aiza tsony misy raha nitsoahantsika. Avaiza ny famonjena. Mialohan'ny hamalina an'izay, 2 dia mivavakitsika aloha ny 7 amin'ny Samuela voalohany 7 teo e. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra. 7 dia nisy iraka tonga tao amin'ny Saoly hoe avy faingana ianao, fa ny Filistina efa manafika ny tany. Dia niverina Saoly tamin'ny nanenjehana Davida ary nandeha niady tamin'ny Filistina. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Sela Amalekota. Zany hoe haram-bato fandosirana. Za zany ny tena anao ity fandarana amin'ny alina enonao ty raha mbola vandroany ianao voalohany teto. Dia rehefa tsy hitanao le izy akira-deo Andramok'izao ny anarany. Fa afaka ataonao hoe Sela Amalekota. Raha eto ianao no ahita alalan'ny voahana amin'ny alalan'ny tolotsain'ny fanahy masina, eto ny Sela Amalekota anao, haram-bato fandosirana. Za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy, tonga sao matsara eto tsika rehetrarehetra, eto ny fandosirana. Eto ny farany, terminus eto an'ny devoly, zanony eto ny en'ny devoly. Eto no tsisy azo kitikitihana tsony aminao, satria tanan'Andriamanitra tsika rehetra, vavaka fiambenana ny anaran'ity, iambenana ny fanahintsika amin'ny alina ity, iambenana ny fiainantsika, soravan'ny devoly zany. Manasanao da hivavaka itsika. Isan-kalina ny fotoanantsika eto. Sela Amalekota. Tsy Amalekita. Amalekita zany le mpamono an'i Saoly. Fa Sela Amalekota. Io misy roa kely io. Ao amin'ny 9 tapany faharoa. Nataon'i Davida hoe Sela Amalekota. Ka Davida efa saika maty. Efa nanatona feo amin'ny hoe krak, feo anaboty be. Krak, manoka anatony. Ozy Davida tena maty. Avaiza ny famonjena. Jehova mbola ao ve ianao? Krak. Indray le feo kiraro neka anatony. Milavitra, menandeha. Farany tsy entsony. Herinareo ve niaingo kosa Davida? Inona ozy ne? Ozy ny lasa mandeha ngery zareo zany. Asa mora misy mihetsika aloha. Andy fa nilasa. Ninidina an'le tendrombohitra. Anjareo sy le tendrombohitra. Tsy hitantsony Saoly sy miaramilany. Lasa nandeha namonjy ny tanànany.
fantananany koa kay tafihan'ny olona tafihan'ny Amalekita avaizy reo Amalekita reo misy fotoana Jehova miteny moka secret Jehova zangy eo sisy nandefa ndreny mialamily reny nanimba ny volonareo zangy eo sisy nandefa ndreny valala reny zangy eo nandefa ndreny mialamily reny androbanareo misy fotoana Jehova maniraka fahavalotsy reo ndana tafifita anany Saoly de gaga le Amalekita hoana koa Jehova zany ry zalahy tsy hoe remy Andriamanitra ry Saoly ndao zany tafiany izy de efa mitely mamelantsika malalaka satria maninona iaro any Davida Jehova ka firenena ngena ataoko solonao izy firenena ray ataoko solonao tsy maninona ny Davida zay tsy maninona ny Jehova zay fanjakany Saoly tafotafy inona zay fanjakana efa nelan'Andriamanitra eo fa eto misy fanjakana ray eo aorina da miainga avy amin'ny Davida io ny arovana zao ianao ngeso ny arovan'i Jehova manomboka ngena ianao sy Jehova androany mario anatin'ny calendrier anao anatin'ny agendanao manomboka ny ianao sy Jehova androany tsy mifarana io tonga eo tendrombohitra selama alekota ianao eo ny manomboka teo ny nanomboka ry havana ny naporofony Jehova tamin'ny Davida avaizany famonjena avy amiko ny famonjenanao sy Davida toy izany Davida amin'izay le salama faharaiky amby roapolo amby zato manompo masoka eo tendrombohitra avaizany famonjena tonga de hitan'ny Davida avy any famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany aleloia rehefa lasa ny Saoly sy ny miaramila tena avy amin'ny Jehova indry zalahy ozy izy le tafika ny Amalekita tary avy amin'ny Jehova ary tonga ra-potoana mihitsy le mpanafika tonga ny iraka tonga eo amin'le ampisamborana Davida mihitsy io Jehova ika ry havana raha andary volana sy kitana ry havana tsy mety mifandona alahary Jehova amin'ny masoandro sy ny volana de zay fotoana sy minitra sy segondra adogavany fahavalon'ny Saoly ny Amalekita nafika ny Saoly sy le iraka anankiray miazakazaka mandeha miteny amin'ny Saoly vitan'Andriamanitra ny calcul an'izany ry havana vitan'ny Jehova Andriamanitra ny mikaonty an'izany hoe raha eto moa zany raha miala eto ny iraka amin'ny firizany tonga ary amin'ny Davida da tonga ary amin'ny Saoly amin'ny 6 aloha izy tonga amin'ny 6 latsaka 2 minitra satria ny programany devoly efa voasambotra Saoly Davida amin'ny 6 aleluia jereny Davida amin'ny montre jereny Jehova amin'ny montre be top miainga amin'izay le iraka tany de mandeha miazakazaka 15 km/h aleluia raha 15 km/h ianao miala 10 km io 20 km io tonga anao amin'ny 6 ora latsaka 2 minitra eo amin'le Saoly ioma koa manamanana 2 minitra andeha isamborana ny Davida eo amin'le 2 minitra mampitaitaina ny Davida indrindra eo ianao no miteny amin'ny Saoly ndao aingana fa voatafika ny ary tsy mahazo taratara ianao riraka tsy mahazo mijanonjanona eny an-dalana raha tara 2 minitra ianao voasambotra ny zanako aleloia zany Jehova Andriamanitra rehefa mandamina voalamina ary mahatonga Davida ny teny afa izy amin'ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehova tompony maro ahoana toy an'le tantara ao amin'le salama tsy mahavelany angozozana eny tongotrao ao anatin'ny olana sy ny ady i Davida zany ge araka ny teny fotoana reo ny toe-batana sy ny toe-tsaina sy ny toe-pony Davida tena reraka Davida fa Davida reraka fa mahita olona reraka manana ny Jehova anao tsy mangozozo izy ry havana tsy mangozozo ny tongony ry havana zao nge ny tsara pahaizako anao tsy ho rendrehana ny mpiaro anao indro tsy matorina rendrehana ny mpiaron'ny Israely Jehova ny mpiaro anao Jehova ny fenofanao amin'ny ankavananao sy ty misy zavatra reteneniko anareo ny devoly tsy matory ihany koa isika matory fa isika zay tena Andriamanitra Matio hoe Matio toko voalohany azafady Matio toko faharoa Matio toko faharoa andiny 17 Matio toko faharoa andiny 17 ny soramany dia nitondrany Josefa any Jesosy sy Maria nandositra anakany Egypta zao zany ny zavatra nitranga fantatsika tsara fa tafatotona teo amin'ny Heroda ny magy andeha hitady an'i Jesosy andeha hikoakeo amin'i Jesosy de zavakitsika ny andeha Matio toko faharoa andiny 17 de ozy izy tena ranitra de napaka ny magy manginginana Heroda
ka olatra namoditra fantatra taminy izay andro isehon'ilay kitana dia nireka azy akany Betlehema izy ka hoe andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely ko rehefa hitanareo izy dia ambara ho amiko mba kanisako amiko ekokeo anatrehany nefa nio dia efipetsy io fa mba ho ahafahany mamono an' Jesosy satria tsy tiany Jesosy hoe mpanjaka. Rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka ireo dia lasa ary indro ilay kitana teny Antsinanana ny aloha azy mampandra-pijanony teo ambonin'ny toeran'ilay zazakely ary noho ny nahita ny kitana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka nikohaka teo anatrehany ary noho ny nosokafany ny fitehirizan-drakany dia notra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary mioro ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy hiverany amin'ny Herody dia lalana hafa no nalehany ho any amin'ny fonenany. Voafitaka zany Herody, haleloia, voafitaka aloha ny devoly ny azo fitahany rehefa Andriamanitra mamitaka dia voafitaka ny devoly rehefa namalala. Herody zany dia endriky ny devoly. Dia eo amin'izay isika miditra amin'ny andininy fahatelo amby folo ny nitondrany Josefa an' Jesosy sy Maria an-Josefa any Egypta. Ary nefa lasa nandeha ireo magy zany ino ry anjelin'ny tompony sy tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka hoe mifoazy ianao dia eto ny zazakely sy ny reniny ka mahandosiry any Egypta ary mitoerana mandra-pilazako aminao. Fa Herody efa hitady ny zazakely ho vonoiny dia nifoy izy ka nitonona ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina raha nakany Egypta ary nitoetra tany izy mandra-pahafatin'ny Herody mba tanteraka izay nampilazan'ny Jehovah ny mpaminany hoe nantsoko hiala any Egypta ny zanako. Aleluia. Inona zany ny zavatra nitranga? Raha jerentsika eto amin'ny andininy faha-enina amby folo ny nampamonony Herody ny zazakely tao Betlehema. Ary noho efa fantatra Herody fa voavitaky ny magy izy dia tesitra indrindra izy ka naniraka hamono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona ny midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay novotoran'ny fatratra tamin'ny magy. Dia teraka ny namplazana tamin'ny Jeremia mpaminany eny izy feo reta ao Rama dia fitradradrana azy fotoa manina fatratra raha eny notomany ny zanany ary tsy azo nampinoany izy satria lany rehetra ire. Zao ry havana i Josefa sy Maria olombelona. I Josefa sy Maria rehefa tonga ny alina dia matory. Fa Herody sy ny miaramila tsy natory fa niketrika hoe voafitaky ny magy tsika zao ndao tsika ka maritra angeza be ny zaza 2 taona ny midina vonoy daholo izay ato Betlehema sy any amin'ny faritra manodidina. Aiza moa Jesosy no nasina nitsoaka any Egypta efa tsy faritry Betlehema sy ny manodidina intsony zany. Zany hoe ny devoly tsy matory, isika matory. Tsika zao rehefa atory mivoly ngeny devoly eo ambanin'ny tany hoe iny rady iny ataovy an'izao ndao atao an'izao iny. Mivoly dia iny berty sy avansy ny tory tendo iny andao atao an'izao, iny sandola iny andao, iny lantony iny andao atao an'izao. Tsika tsy mahafantatra an'iny. Marisy Josefa Jesosy natory satria olombelona. Iza moa ilay voalaza ao amin'ny Salamy 120 teo hoe tsy matory tsy rendremana, tsy niarovana ny tsy matory fa ny mpiaro no tsy matory. Josefa sy Maria ary Jesosy natory satria ireo tsy mpiaro. Isika sy ianao andeha atory satria tsika sy ianao tsy mpiaro. Tsika tsy gardien, tsika tsy mpiaro. Fa iza kosa ny tsy matory? Jehova tsy matory. Herode koa tsy natory. Fa niresaka tamin'ny alina iny andao rapitso maraina tonga dia aringa antsika ny zazakely. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiarin'ny Israely. Ngaty voliana ny tsy matory. Ngaty voliana ny tsy matory. Jehova moa heverinareo fa matory. Na raha ny anjendana fa azy Josefa, sao dia fa azy izy. Satria manina rena Andriamanitra ingeny fivoriana nataon'ny Herode sy miaramilany. Fa Josefa sy Maria tsy nahena. Fa Josefa sy Maria kosa ireo ny arovan'ny Jehova. Ireo ny Israely Jehova. Halleluia. Tsy matory na rendremana. Ianao afaka matory tsara rehefa avy eo. Aza matory, aza miaro tory, aza mitaitaina, matory tsara ianao rehefa avy eo. Ianao matory tsara io, ny mpiandry ianao tsy matory.
ary ny devoly le tsy matory miketrika amin'ny alina io a Jehova eto ambony mijery zay teneniny ary zao tiany ampaherezako anao ny devoly malala zay ataontsika itsika efa matory ao ambonin'izay rehetra ny devoly koa mahitany Jehova koa mahitany zay ketriketrika ataony ny devoly zay kena tonga ny Jehova naniraka an'le anjely mbola tsy tonga koa Herôdy nga i Jesosy tao tsony efa tonga any Egypte izy nandrisy ny alina izy nandeha tonga any Egypte nakamary zay ihany Herôdy hoe vonona daholo ny roa taona midina dia ny tanàna manodidina fangano manodidina Jehova mampitsoaka atsika tsy manodidina zany tonga dia any Egypte mihitsy lavitra zany tonga dia any alavitra zany ny atao hoe ino ty zany zany ny atao hoe fiarovana matoky ary ty zavatra mahafinaritra ny devoly miketriketrika hitany Jehova fa Jehova rehefa miketriketrika tsy hitany devoly alleloia ngafantatry Herôdy koa tena iny fa lasa ny anjely izy metrera tratra iny rapitso hoy izy avy andana tairy ary zany mahatonga antsika mila mihaino feon'Andriamanitra dia tsy miandriandry alleloia Josefa ahoana zay ndany anao miala zao dia zao Maria andao tsika andeha fa maninona rakery Josefa sika ny andeha andao fotsiny fa niteniny anjely ndao andeha aiza tsika ny andeha itsakaiketsy any Egypte mihitsy tsy maty Jesosy tsy maty Jesosy fantatry n'Andriamanitra hoe ninona ny périmètre firy kilomètre ny firy kilomètre à la ronde zany no vonoiny Herôdy hozy izy Herôdy Betlehema sy ny taminy manodidina rehetra zany mety tanàna anankiray manodidina rehetra eo manodidina ny Jehova tsy manodidina tonga any Egypte Jehova rehefa monjy anao tonga dia soniny any Egypte la ny aiky Herôdy maro no zaza maty fa Jesosy tsy maty na izao tontolo zao aza ozy Jehova Andriamanitra ho arinkako ho levoniko ianao tsy mba ho levoniko zany Jehova zany io mahatsara hitanao miteny amin'ny fiteny tsy fantatro io fitenena amin'ny teny tsy fantatro io secret be mihitsy io ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra dia zao resaka amin'ny Pentecoste tsika zany mahatonga antsika tsy mba manao live rehefa Pentecoste satria ny antony etsika resaka le fiteny tsy aitononona rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatritsika Jehova miteny amintsika amin'ny ny devoly tsy mahafantatra ny devoly tsy fantatry ny devoly iny fitenin'anjely fiteny tsy aitononona tsy hain'ny devoly iny fa tsika mahafantatra tsara ny tian'Andriamanitra tsika rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fantatritsika tsara fa misy zavatra tonga ao anatsika fantatritsika ny zavatra tokony ho tenenitsika fa ny vavantsika fotsiny no tsy mahavoaka an'ilay izy fa fiteny hafa ny avoaka fitenin'anjely iny le resaka antantsika sy Jehova efa voalatsaka ataontsika le teny fa ny devoly tsy maharaka an'iny mahafinaritra Jehova zay iny momba ny teny tsy fantatra ho anareo izay tsy mahalala tsy rendremana ny Israely ny mpiaro ny Israely Josefa sy Maria navelan'ny rendremana matory tsara ianao atao fotsiny alleloia ataovy tena matotra tsara alohan'ny atory ianao fifandraisanao amin'ny Jehova dia matory tsara amin'izay ianao fa raha tsy maintsy mialo eo ianao foazy ny anjely ianao foazy ny anjely ianao nisy tany Turquie nisy pastera efa ela be ty zavatra ty matory zareo amin'ny alina avy mivavaka le pastera dia nitsotra amin'ny tady aman-janany teo ianao bani dia atory dia mivavaka izy alohan'ny atory Jehova petraiky aminao ty alina ty arovo ny mpanomponao dia natory amin'izay efa natory amin'izay izy dia nanofy izy dia zao le teny tao anaty mazava mihitsy ndany na menaka maka anaty tomobila zao dia zao taitra be izy dia voazy ny vadiny voazy ny zanany andao tsika andao andeha ho aiza tsika andao anaty tomobila velomy ny tomobila navoaka ato anaty garage dia
tsy eo ampovoan'ny tokotany teo izy no nijanona. Voatapitra izay orory-tany tsy mifankaitana atao Turkia. Nienjera ny trano zareo, nienjera daholo ny trano be dia be faty olona mikirarana. Zareo teo tokotany tao anaty tômôbila nizongozona teo. Ny orory-tany tsy maintsy tonga. Fa ny zanak'Andriamanitra arovany. Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao. Halleloia. Jehovah ny fialofanao taty aminay nisy avandra be androany. Fa tena tonga tsara mihitsy ny avy anaty tômôbila. Avy ny 10 minitra teo ihany ilay avandra be mihitsy dia mitsara. Ara-pivoaka anaty tômôbila efa tsisy avandra, tsy tratran'ny avandra ny losolako. Halleluia. Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavanana. Ny masoandro tsy mamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Enjana be ngeravana zany zavatra mitrangy zany. Zavatra mitrangy zany ngeravana. Na dia io herin'ny masoandro io tsy arovan'i Jehovah. Misy masoandro ihany fa ianao tsy maheno masoandro zany. Tany anefitra ny zanak'Israely, Deutéronome 4:4 mara-paranantsika azy. Ny fitafianao teny aminao tsy rovotra, ary ny tongotrao tsy mba mivoto. Izao 40 taona izao. 40 taona tsy misy tafo. 40 taona ny tany efitra mandeha amin'ny masoandro migaigaina ny anefitra any tany arabo. Oriavana. Tsika rehefa ete mitondra tômôbila tsika raha mandeha milongy. Rehefa ete aty amintsika dia iny aty amin'ny taratra masoandro dia iny bronzé dia lilany tsy bronzé. Tena teo bronzé tena dia verina amin'ny lalina teo ianao dia mbola miandry masoandro dia bronzé tanteraka. Fa ny zanak'Israely tsy bronzé. Fa narovan'Andriamanitra na tamin'ny herin'ny masoandro azy. Ary io fasika andehanana io tsy nampivoto tongotra nefa 40 taona mandeha eny ambony fasika. Mba azontsika tsaina amin'izany ve raha zany hoe fiarovan'Andriamanitra tsika. Iaro, hoy tena Andriamanitra hoe iaro ny fanahinao. Aiza ilay salamo teo. Ny masoandro tsy hamelanao na ny volana noho ny alina. Zany hoe tena arovana amin'ny zavatra rehetra mihitsy ianao, tsy ny nofinao ihany koa fa ny fanahinao. Ianao nge zao rehefa namatory tsika ohatry ny maty. Ohatry foana ilay rahalaza hoe tsika isaky mifoha maraina tokony tonga dia misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra fa nitsangana tamin'ny maty. Taka ny mitsangana amin'ny maty isan'andro tsika. Tsika mifoha io taka ny tsika rehefa mifoha matory tsy marena iny. Raha tonga ny fanahafatesana manala ny fanahintsika, manaisotra ny fanahintsika dia maty tsika rehefa eo patorianao tsy mifotsony fotsiny. Fa na dia anatin'ny torimasontsika azy tsy matory ny mpiaro antsika rehefa. Ary na dia ny fanahintsika azy dia arovan'Andriamanitra. Mitadiditra ny anatin'ny subconscientsika any ny nofo-ratsy, idiran'i Jehovah ny anaty subconscientsika any. Dia roahan'ny fanaratsy dia manofo fahitana mahafinaritra be tsika. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe Jehovah hiaro anao na mivoaka namiditra hatramin'izao ka ho mandraka. Izany hoe na mivoaka ianao na hiditra ianao dia arovan'i Jehovah. Izany no tenanao fa ianao na dia mipetraka amin'ny trano misy matotoa ary ianao io sanatria io matotoa hialo. Tsisy okendan-kely, tsy mahita okendaina satria maninona voaritsika. Voary ny Jehovah Andriamanitra tsika. Voaro amin'ny alahelo ianao. Alahelo firy izay nahazo anao. Voaro tamin'ny gros-cœur hatrany amin'ny lalan-drà makany amin'ny fonao. Voaro ny Jehovah. Misy alahelo ihany fa voaka ety fotsiny aty amin'ny ranomasina alahelo fa tsisy midona aty. Halleloia. Iaro ny fonao any Jehovah Andriamanitra. Iaro ny fanahinao, iaro ny sainao. Iaro anareo menakavy any Jehovah Andriamanitra. Manompo masoka ny atendrombohitra ary avaizary ny famonjena. Dia anjaranao mamaly androany anatin'ny fizarana fahatsapana. Halleloia. Avaizan'ny famonjenanao. Inona nakasika anao? Tapitra ny toriteny. Mahery ianao fa tsara aro tsika. Tsara aro tsika ary avako malala. Ary tsisy mampatahotra tsika fa manana Andriamanitra lehibe sy mahery. Miarona dia ny fanahintsika. Miaro antsika na dia amin'ny masoandro. Miaro antsika na dia amin'ny volana. Miaro antsika amin'ny orana. Io ny kantoko.
rado aky radio raha misy aminareo voakasiky ny tenin'Andriamanitra izara fahatsapana dia misokatra ho anareo messenger koa rado aky radio afaka mizara fahatsapana nareo anapomasika ny tendrombohitra vaiza ny famonjena manantena famonjena avy amin'ny Jehova ianao halleloia manantena famonjena avy amin'ny Jehova ianao fa Jehova Andriamanitra tena hamonjy anao amin'ny adinao rehetra manodidina anao rehetrarehetra Jehova Andriamanitra hiaro anao mandrakizay na miditra anao na mivoaka dia ho arovan'Andriamanitra hatramin'izao ka ho mandrakizay tahiny tompo isika rehetrarehetra hitra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika ho tahin'Andriamanitra manokana ane ianareo izay izara fahatsapana rehetrarehetra eo Andriamanitra amery anonitra hita amin'ny fiainanareo tsirairay avy tahiny tompo ary raha latojo inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana Amen be aloha nitsodrano resaka bolona tanteraka amina dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra tainy Jesosy pastera mankasitraka nareo mianadata amin'ny toriteny fa nampahery sady nakasika no mampitombo indray ny fahatokynan'Andriamanitra tena tiaro mahery atsika Andriamanitra tena nakasika an'any tantaran'ilay pastera tany tio hoe tao anaty nofo dia nivagian'Andriamanitra hoe mivoa aingana dia tena iny tokoa izy fa nivoaka dia tao anaty tôbila dia nisy oroso tany dia tsy nenjay ranotrano raha olona hafa izany hoe nofy dia nandeha fotsiny nofy izany fa nofy dia natory niverina natoro fa tena nakasika hoe tonga dia aingana be izy mivoaka dia voaro dia tena sitoran'Andriamanitra hoe na dia fotoana fohy aza dia tena mbola mamary foana Andriamanitra dia miandry antsika halleloia dia mahakasika dia tainy Jesosy taontsika rehetra halleloia mankasitraka ny andralatotsika tahiny tompo ianao dia mahereza foana hatrany hatrany izy mbola izara fahatsapana ao ambadimbadika ao halleloia ndao ampanosotsika indray ary apiditra olona hafa vavandray tsika izara fahatsapana halleloia lasoloha sina sary halleloia asitsika sary aloha dia mampandrosotsika izay izara fahatsapana manaraka eo tahiny tompo ranabavy Aingonina Rodriguez inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka indrindra ny fitenenana dia mankasitraka nareo mianadakoa tamin'ny toriteny fa tena mampahery be mihitsiny mampifo be mihitsy mahakasika be ny zavatra tena nakasika be anao izany dia teo amin'ilay hoe Andriamanitra tsy tara izany izy amin'ny minitra sy ny sekonda tsy diso kalikilina Andriamanitra rehefa hamonjy antsika fa tena amin'ny fotoanany dia Davida na dia efa voahodidiny fahavalony aza dia ny tokony Davida dia hoe avy amin'ny Jehova famonjena azy ary ilay hoe ny olona reraka miaraka amin'ny Jehova tsy mba angozogozo izany fa na dia reraka tsika malahelo tsika dia Jehova miaro antsika manome famonjena antsika foana dia makasika beanan'izy teo ilay hoe tsika eto amin'ny andamboka izao manaraka an'izao vavaka fimbinana izao atety ihany ny devoly fa tsika tonga eo amin'ilay sela malekota fa amalekota dia tena hoe eo izany manomboka ny famonjena antsika eto amin'ny andamboka izao dia tena hoe marety tamin'ny andamboka izao fa araka ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy tonga fontsika eto fa eto ho famonjena antsika dia mahereza daholo tahiny Jesosy amen halleloia mankasitraka mahafinaritra be mahafinaritra be koa ny fizarana fahatsapana halleloia misaotra betsaka anao ranabavy Aingonina Rodriguez halleloia mbola piditra olona hafa ihany tsika halleloia izy andray ary ny olona manaraka hiditra izara fahatsapana manaraka eo lasosina sary asitsika sary aloha na dia olona efa hainareo ihany ary izy zany olo zany dia aloha asitsika sary ihany ho voninahitra Andriamanitra halleloia tahiny tompo ary ranabavy Erika inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana
Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy koa tsika rehetra izay manaraka an'izao vahoaka-fiombena izao. Makasitraka pastera manome fitenenana ny anazy no tena mahakasika dia tandroany dia ilay resaka tantara momba an'i Jesosy rehefa naniraka ny magy ny Herôdy hoe hijery an'i Jesosy dia hoe mba hamangy azy. Izy ka efa manana hevim-petsy manana tetika ny amina an'i Jesosy fa ny devoly izy pastera miketriketrika ao amin'ny toerana misy azy ao dia mieritreritra hoe hamono antsika na hoe hamandrika antsika fa Andriamanitra nefa mahita an'izay ketrika ataon'ny devoly izay dia efa manala antsika amin'ny fandrika rehetra izay eritreretin'ny devoly amin'ny elezana antsika, manala antsika lavitra ny fandrika ny devoly fa nefa ny devoly tsy mahita miketrika izay ataon'Andriamanitra tena hoe nakasika be anazy fa na tonga senana be ilay tenin'ny pastera hoe ny devoly na dia miezaka manao zavatra tsika dia tsy mahita an'izay planina sy ketrika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izay pastera no tena nakasika dia makasitraka tamin'ny fampianarana androany fa tena mamy be Jesosy any hamaritianao. Amen. Alleluia. Makasitraka anao ihany koa Erika dia tahin'ny tompo misaotra ihany koa amin'ny fizarana fahatsapana fa tena mamy sady mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana izay ataonareo rehetrarehetra. Alleluia. Eo ihany tsika raha tsika mbola heno olona ray hafa indray izara fahatsapana. Alleluia. Aso jerena ny sariny. Alleluia. Aiza ny sary. Ny sary kely aloha tsika efa maro be anareo ilay sarinareo tititsiny aiza moa klasin'ilay Aniza. Alleluia. Zao mpandrotsika indray navavisika $100. Tain'ny tompo $100 inona ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Ie tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra dia mankasitraka nanome fitenenana ny fizarana fahatsapana tena voaraiky androany devoly tsy matory amin'andro manalina hiketrika andavo antsika mono antsika nefa koa Andriamanitra koa tsy matory koa izy amin'andro manalina miaro antsika mba tsy ho tanteraka amintsika ny plan devoly araka ny tenin'Andriamanitra hoe aveza ny famonjena antsika dia avy amin'ny Jehova ihany no afaka mandresy ny devoly, Jehova ihany no afaka mandresy mangala antsika amin'ny fahavalo, mandresy antsika amin'ny olona izay lalovantsika. Izay ny tena nakasika dia mankasitraka nareo mianadahy fanampahelobe ny toriteny. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka anao ihany koa rahavavy $100. Mahafinaritra be koa ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankaream-pahasoavana hamaly fitia anao hatrany hatrany. Alleluia. Mbola misy ao mbola misy izara fahatsapana ao Alleluia. Mbola piditra olona hafa indray tsika izara fahatsapana. Alleluia. Ndao ampandrotsika indray ny anabavintsika ao Koweity any ranabavitsika Zoky inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Halleluia. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy. Misaotra anareo mianadahy faly be mihitsy sady voakasika amin'ny tenin'Andriamanitra nentinareo tena nakasika anahy dia teo amin'ny hoe na inona plan devoly izay entina melezana anao tena hoe mahita foana Jehova Andriamanitra amiliana izany zavatra rehetrarehetra izany na andro manalina araka ny fijoroana ny entin'izany $100 teo fahatsapana ny entiny teo tena marina mihitsy izany fa isa-tsegonda dia mahita hevitra na tena loka vavanao na mifonao na nina teo petipeteny foana teo alavo mihitsy izany ianao hoe avelana totezitra mahita fitaovana foana ny devoly andemenanao fa Jehova koa anatin'izany mikofoka ihany koa tena hoe rehefa tena matokontsika ny havana rehefa tena hoe ao anatintsika ny fitiavana ny Jehova
fa zany rehetrarehetra ny tsisy dikany. Tena hoe misaotra ny Zandry Berta tamin'ny ten'Andriamanitra sy pasteur namelabelatra fanakasika be ny ten'Andriamanitra androany dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia ilay fijoroana vavolombelona teo pasteur tena hoe mialatsiny fa ngamba tsy haiko na voafafa na hoana ilay izy na tsy lasa fijoroana vavolombelona saika teneko teo mialatsiny ambatiny vetivety fa tamin'ny maraina zany tara be ambony fo araka ilay ohatritsika rehetrarehetra ilay hoe aka kely aloha efa maneno mivavay dia hoe aka kely aloha tara be amin'izay ny bus ilay zazakely amin'ny 9 sy 10 minitra no tonga za amin'ny 9 izay vao tafafo dia tena ny azoazon'ny Jesosy ampio mbola anao sakafo ilay zazakely atao anaty boaty mbola ampiakanjo anazy aninona mitomango izy tsy andany ampiakanjony atahotra be amin'io sao dia ifo ilay madama dia hotabadavaim-biasa ty tara dia tena hoe teo Jesosy tima dia namen'Andriamanitra tolontsaina hoe andefaso mesazy ilay chauffeur andraso kely vetivety fa tara tena hoe dia rahana Jesosy vita somatsara tsy ho fo ilay patron niandry ilay bus efa amin'ny 9 sy fahatelony izay vao vita daholo momba ilay zazakely nefa ny amin'ny 9 sy 10 ny bus ny tokony mandeha tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra tena hoe zany ny asan'i Jesosy zany raha izay famororona anazy anaty amin'ny maraina izay mangovotra sady mitazona ilay zazakely manao an'ilay sakafo ny ary ambany ary izy koa amin'io hoe tsy fetsy be mbola tsy vitanao koa izy ny sakafo koa izy mba tsy hain'ny patron tao am'sambrana tena hoe Jesosy ny asa Jesosy nampomba na mety tsena ny asa nanampy ana tamin'ny tanako nanao an'izany rehetrarehetra izany na mihevitra an'ilay bus ihany koa tsy tezitra ilay chauffeur tsy nanino nefa be dia be ankizy tao anatin'ilay bus tena hoe voninahitra an'Andriamanitra rery ihany fa zany Jesosy zany izy halleluia misaotra Jesosy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra rery ihany amen. Tsara kosa izany halleluia mahafinaritra Andriamanitra ary rehefa ao amintsika ho an'nyositra Andriamanitra na ny bus aza manaikitsy halleluia to dia miandry azokiama mihitsy ny bus mahafinaritra Jehovah tsara ny tompontsika halleluia man'Andriamanitra ny voninahitra fa dia tena mahafinaritra loatra izany fijoroana vavolombelona izany andaontsika piditra olona hafa vaovao indray halleluia mbola misy izara-pahatsapana ao lao asitsika sara aloha vao miteny izy ao ary tany tompo ary zokolina inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana Tainy Jesosy pasteur dia makasitraka anareo fitenenana ary makasitraka anareo menatany io fa tena mamy sy mampahery be mihitsy ny toriteny androany rehefa voalaza teo daholo moa ny ankamaroany fa mba tiako lazaina fotsiny dia hoe matetika rehefa misy olana dia ny fahazarana-drazy tonga dia mitady olona mikaroka olona voalohany ho aiza ny andeha any amin'ny tsy amin'ny avivy sa havanana sa ny fianakaviana sa ny namana dia tena androany Jehovah dia mbola nanamafy hoe tsy mila mitady lavitra fa za jerena za tsoina dia mamaly ahako dia izay nampahery be Jesosy pasteur dia makasitraka indrindra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindra anao zokolina tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana mbola misy olona anankiray ho atsotsika halleluia rehefa mamaly izy dia metsika azy ny fitenenana halleluia tany tompo ary zokroli tsy misy sary moa fa to dia afaka miteninao inona ary ny azonao zaraina androany zokroli anao ny fitenenana tahiny Jesosy pasteur tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia nafinaritra be tahiny Jesosy ihany koa misaotra betsaka ny Zandry Berta misaotra betsaka ny toriteny pasteur ny fahatsapana azoko teo tamin'ilay hoe matory ianao amin'ny alina dia mila hoe mivavaka ianao izany fa tsy fantatra ny volo maneringely dia ny tena zavatra ato anatin'ny section tsapaka izany hoe tena marina mihitsy izany satria raha ohatra izany ianao nisy fahotanana tao tamin'iny atoandro ny andronao manontolo kanefa ianao tsy nivavaka tsy nagataka amin'ny fanahy masina tsy nigataka ny anjely masin'i Jesosy na hoe ny fony
dia raha sendra ianao amin'ny alina le matory amin'le nyteny pastera hoe rehefa le matory amin'ny alina dia ohatrany hoe tapaky ny maty zany, dia raha amin'iny tokoa ianao no maty ka tsy hoe tsy mivavaka tsy mibebaka dia tena aiza tokoa ny arany amfarahanao, dia tena hoe any amin'ny devoly zany ny amfarahanao fa tsy voaray mifanahinao. Teo zany tena hoe fahatsapana tena tsapako fa tena hoe mbola tena hoe misy Andriamanitra dia hoe vavaka marina zany alohan'ny atory dia tsy maintsy miantso an'Andriamanitra mangataka amin'ny fiarovany sy hoe mifona amin'ny helika izay natao satria amin'ny maraina tsy fantatra tsinona izay heloka vita. Izay ny tena fahatsapana eny fa dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra tompoko. Aleloia, mankasitraka indrindra an'Zokorolitsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay ihany koa. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amalafitiana rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo dia vitombositra dia vitombo fahasoavana hatrany hatrany. Jesosy amalafity. Aleloia. Andao aritsika hihaino hira, hanao hira anankiray tsika amaranantsika ny fotoana. Ao anatin'ity hira ity ambadika ity hira ity tsika dia hanao hivavaka ho an'ny firenena sy hivavaka ho an'ny firenena. Ka dia andao ary ataontsika ity hira ity ho voninahitra Andriamanitra dia hiara hitentsika androany hoe izaho mahatoky Andriamanitra fa tsy hamelana irery ianao ny sandrinao no ekinako. Haleloia. Nzataontsika izany ho voninahitra Andriamanitra dia hivavakantsika tahiny tompo daholo. Tokamboty aho iadirery amin'ity fiainana tsy mba manakany yatsapazana mamativadihy ihonjany fiaina tsarotra sy any fiainako atanan'Andriamanitra. Tokamboty aho iadirery amin'ity fiainana tsy mba manakany yatsapazana mamativadihy ihonjany fiaina tsarotra sy any fiainako atanan'Andriamanitra. Ifizeria Lurundesno Fizeriuna Samurabinva Adimanita Simanaria Zaranduku Setuatan Bayandanita Sumana Sumafinarita Ifizeria
desno zerinuna zaunanita Mariana Timanadiana Zaraluba Kuchakanda Vagandaja Santu Fiamelina Sarilamu Isagamina Amicia Imustaria Alonso Malaysia Mandala Sama tu Siamelina Sarilamu Isagamina Amicia Imustaria Alonso Malaysia Mandala Amicia Imustaria Alonso Malaysia Mandala Amen, Jesosy. Zany tokoa ny raha Jesosy matoky anao zay. Halleluia. Raha misy ny ady dia mbola hifaly ihany satria fantatro fampandresy aho. Halleluia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany izay notahinao manokana tsy tapaka ny fandarana. Notahinao ny connexion sy ny fitaovana rehetra. Tsy nisy ny fahatapahana fa tanteraka somatsara hatramin'ny farany fandarana. Anao rery ny voninahitra Jesosy aho. Misaotra anao zay ary ety am-pamaranana dia misaotra anao ary manome voninahitra anao ary mangataka ho an'ilay tomponomponao rehetra izay tonga ny ary tory teto. Fafoizana izao Jesosy. Fafoizanaina izao fiaritatory izao. Fa mangataka aminao Jehovah-Andriamanitra, mangataka aminao a Jesosy tsy ireo akaiky ny fiainan'ireo olona ireo. Raha misy mahatery azy ireo, raha misy irin'ny fony, tanteraha eo amin'ny fiainan'i Jesosy malala. Za tsy mahalala, ianao mahalala. Inona ny mba irin'ny fony, inona ny tian'izy ireo ataony aminao, ataonao aminy. Dia mba tanteraho aminy. Misy mandalo ady eto, misy mandalo olana eto, misy manana olana sarobana, mety misy manana aretina, tsy esitra aminy. Jesosy avaingio. Oka ho sela mahalekotany ilay tolona ireto eto amin'ity toerana ity. Ary eto amin'ity toerana ity, ilay tendrombohitra anankiray ampitsoaka ny fahavalona rehetrarehetra. Misaotra Jesosy malala, fa iza tokoa moa famonjenanay avy aminao, avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Izany ny famonjenanay. Tsy matahotra ny loza izay, satria fantatray ny miaraka aminay. Ilay mitazonay amin'ny tanana maheriny, amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinana, ilay mitery aminay isanandro isanandro, aza matahotra. Dia manapa-kevitry ny tsy atahotra izay Jesosy miaraka aminao. Misaotra Jesosy malala, voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay tsy voalazoko ianao malala ny maso, mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretiko ny Andriamanitra, ho ataonao ho amin'ny tsirairay avy izay tokantrano isan-tanana. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ivavaka amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena, andao ampandrosotsika ny anababitsika Erika ivavaka ho an'ny firenena, anao ny fitenenana. Halleluia. Tain'i Jesosy paster makasitraka nandeha fitenenana dia tain'i Jesosy koa tsika tsirairay avy mbola iara-bavaka tsika amaranana fotoana samy firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola velompisaorana anao indray izay satria mbola tonga eto amin'izao fotoan'izao indray na reny afatrao na reny teny mamy avy aminao Andriamanitra. Tsy tamin'ny herinay sy ny tanjaka tokoa Andriamanitra no nahatonga anay teto fa mbola noho ny famindraponao, mbola noho ny famonjenao anay tsirairay avy no nahatotosan'izao fotoan'izao ary mbola nahatonga anay tsirairay avy afaka ny tenao. Makasitraka tompo amin'ny fitiavanao anay satria tena tsapanay fa tena hoe tianao izay, tianao tokoa izahay ary tena hoe miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainao amin'ny fiainanay manodidakariva ianao Andriamanitra. Tsy rendremana tokoa ny mpiandry ny Israely eny tokoa izany Andriamanitra. Ianao tena tsy matory andro sy aly fa miaro sy mombanay ianao na maraina na ny hariva. Amin'ny tontolo andro ity Jehovah raha miadrika ny dia mbola no famonjenao, fiarovanao
na dia teo ary ny planina sy ny sakitsakaka ny bevoly mety namapotika anay tsirairay avy dia kosa ny tananao sy ny sandrinao mahery niasitona anay niaro anay tena hoe mankasitraka tompo tena manana Andriamanitra ipotriana tokoa izay manana Andriamanitra iantehera ny fonay sy ny fananay ka izany indrindra Jehovah mbola mahatonga anay eto izany indrindra mbola mahatonga anay miaritra eto satria fantatra fa eto ny famonjenanay eto ny fanatrehanao ary eto ianao manatrika anay tsirairay avy makasitraka tompo amin'izany teny mamy izany ho ankehitrina raha hitondra-bavaka ny firenenay Andriamanitra dia mba jereo hamondrafonao ihany koa izany firenena izany ianao tena hamonjy ny vahoaka malagasy amin'ny sandrinao mahery mila anao izany firenena izany Andriamanitra mila ny famonjenao izany firenena izany ka jereo amin'ny maso-pitiavanao manondrafo amin'ny firenenay mety hoe maro ny tsy fantanteran'izany firenena izany maro ny mbola fahotana misy amin'izany firenena izany mety mbola sy manana fifandraisana bebe koa aminao ihany koa firenenay mety hoe mivavaka ihany izay Jehovah eo anatrehanao fa mety mbola manana zavatra hafa mety mampisaraka anay sy mahatonga anay tsy mahita ny fahamatrehanao ka jerevo manokana Jesosy amin'ny firenena izany ka sy teo isam-batan'olona mba tena hiankina aminao satria ny fiankinana aminao ihany no famonjena lehibe indrindra famonjena tena hoe manafaka anay eo amin'ny fahavalonay dia jerevo manokana Jesosy amin'ny firenena izany mila anao ny vahoaka malagasy mila ny famonjenao izany firenena izany Andriamanitra dia tahiny ny firenenay Jesosy mba tena ahita ny fanatrehanao mba tena anana fahasoavana izany firenena izany Andriamanitra mba ho afaka ao ny fahantrana mba afaka ao ny aretina afaka ao ny loza afaka ao ny tsy fandriam-pahalemana fa tena hoe anjakananao anjakan'ny fanahinao anirao anjely Jehovah anirao ny fanahinao tsirairay avy fa tena hitodika aminao amantona anao satria eo aminao ihany misy fiarovana lehibe fiarovana anay fiarovana an'izany firenena izany dia makasitraka tompona amin'ny teny dia mintsy mahatoky izay fa ianao efa jery manokana amin'ny firenenay voninahitra ho anao reriana alleluia amen alleluia makasitraka ny ranam-bavenikatsika tanatin'izay fizarana-vavaka ho an'ny firenena izay Andriamanitra manana fahasoavana maro fitianao tobosy ary mitombo fahasoavana hatrany hatrany misaotra anao rehetra ihany koa tonga niaraka tamin'ny tety tapotra ny fandarantsika raha mbola sy tonga ny amin'ny raolanitra sao sika tahiny tompo velena somatsara dao tsika dia rahapitritsika mene tao amin'ny sivy ora sasany akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meny nonjapeo akiradio misy tena ezaka ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ora arivo samy tahiny tompo daholo rahapitriray arytsika aminana halleluia amen